misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Falomeravantsika tsirairavindray tratra ity fandraisana ny lesona manokana ho an'ny tanora zokiny ity amin'nytiano ity misaotra anao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fianarana ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny deratsika ny amin'ny ten'Andriamanitra anio dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola veam-pisaonanao hatrany izay satria avy aminao ny aina rehetra ary avy aminao ihany koa ny fahafahanay mianatra ny fahamarinana avy aminao. Toany mandrakariva izahay tsy hotsotraka ary aoka ny herinao tokoa ny herinay. Andray ny hery avy aminao izay ankehitriny etezanao hiasa ao amponay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Hoteny lesona antsika androany dia manao hoe manorina trano eo ambony vatolampy. Maly isika dia nijery an'ilay fanorenana trano eo ambony fasika. Tantarainy Matio antsika fa nanjeny fampianaran'i Jesosy sy ny aina arak'izany ilay lehilahy izay nanorina ny trano teo ambany vatolampy. Maro io ny tsipirian-javatra nampian'iny lioka amin'izany rehefa nitantaran'ilay fanoharana izy. Nosoritsoritany lioka manko ny amin'ilay lehilahy izay niady lalina mba nisy fanorerana mafy. Ny fiadiana lalina no hevi-dehibe eto. Tsy asiana tsy hoe mba asaina mba hihainy fotsiny tenin'i Jesosy akory isika fa hiady lalina ny fampianarana ihany koa andinika an'ireny ka hanao an'izany ho fototra sy rafitra ny fiainantsika. Ny mpanoritra trano enjy dia izay manantona an'i Jesosy mihaino ny teniny, mandalina amin'ny fampianarany ary mampiatra an'izany. Tsy hoe mpivavaka fotsiny na koa mahafantatra an'i Jesosy aviany lavitra eny no hevitry ny hoe manorina eo ambony vatolampy. Ny tena kristiana dia manorina ny finoany sy ny safidiny ary ny fomba fijeriny ny fahamarinana eo amin'ny fahamarinana momba ny maha izy an'i Jesosy sy ny zavatra izay efa nataony ihany koa. Mahaliana ny fahitana fataoriana ny fandalovany tafiotra vao hita ny fahasamihafana teo amin'ireo izay trano anankiroa. Tsy hita masy ny fanorenan'ilay trano teo ambony vatolampy saingy hitany rehetra ny vokatry ny fanapahan-kevitry ny hiady lalina rehefa avy nandalo ny tafiotra. Manaisotra ny zavatra tsy manandanja loatra ny fiaikana sy ny loza ary ny fizahan-toetra ary maneho ny zavatra maharitra izany. Tsy ny fidifidiantsika ny zavatsarotra tsy akory no maneho ny maha-kristianina antsika fa ny fiorenan'ny fanorenantsika mafy eo anatrehan'ny zavatsarotra. Asa miseho ao anatintsika ny fiadiana lalina, manohana antsika amin'ny teny fikasana sarobidy Jesosy ary matoky isika fa hanatanteraka n'izay rehetra nampanantenainy tokoa izy. Hita ao amin'ny Romana 4 ny iray amin'ny famaritana tsara indrindra momba ny finoana izay milaza fa i Abrahama ozy izy dia tsy nihanahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana fa nampaharizy ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoko indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa dia nisaina ho fahamarinana izany. Oka isika tantaratra tahaka ny Abrahama tsy mba hisalasala na dia iray sekondra aza fa ny teny fikasan'i Kristy izay nomena antsika dia
inotsika fa ho tanteraka ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ianay tsara ndezin-danitro mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao izany. Tompo aoka ho volenao anao mandrakariva ilay finoana velona ary arakaraka ny tombon'ny fotoanany dia aoka hitombo finoana fanarahana anao tokoa izay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.